Bonjour, Germany. Izy Dina. Izy ça va Dia izay food lovers. Androany indray tsika. Vetivety aloha misaotra betsaka ny miray ao amin'ny Maybelline nanao any tare. Dia androany indray zany tsika dia andeha ho any amin'ny toerana anankiray eny Ivato eny manao fruits de mer ary ny tena spécialité an'zareo ny huître. Dia anandrana indray tsika any amin'ny La Rivage. Dia ndao atsika. Tonga aty amin'ny La Rivage aty Ivato zao. Ivato io arinana io dia anandrana ny sakafo atsika misy huître ao Mihinak huître tsika. Andao atsika. Ohatran'izao zany ny menu ato amin'ny La Rivage. Ny variation de prix an'zareo 16 000 ariary ka hatramin'ny 40 000 ariary. Dia misy karazana plat be da be hitako eto zao misy calmar, camaron, estouffade, misy tartare dia misy cuissonné. Mariana moa zany fa zareo ato amin'ny La Rivage araka izao hitantsika amin'ny carte zao dia par huître, izany hoe huître ny tena spécialité an'zareo dia ny huître misy karazany azavaineo rehefa avy eo dia ankoatran'izay misy crustacé et coquillage koa dia manana koa zareo poisson frais. Dia misy karazana moa zany cuisson lait, poisson frais dia manana koa zareo karazana thon fumé, crabe, izany hoe tena hoe fruits de mer. Dia ato indraintsika mahita viande dia karazana spécialité, karazana tartare. Dia ny dessert an'zareo misy mousse au chocolat, ny anahy moa zany izay chocolat ny hitako voalohany, profiterole dia crème brûlée. Dia poisson ohatran'ny mahazatra dia farany misy vin, carte à vin zany dia ohatran'izao. Huître spécial numéro 3 et numéro 4. En fait, déjà, spécial, on a deux spécial, les Saint-Luce. Amené au salé, ça fait un goût plus creusé, iodé. Et maintenant, on a un spécial numéro 3, numéro 4. En fait, 8 plus numéro 1, l'épée, plus scale. Ça fait un numéro 3, voilà. Merci. Voilà, pizza, voilà, quel coucou par rapport au numéro 4. Teni, Luca, Rochelle, numéro clair, les clair indien au clair, des plongées une semaine dans l'eau salée. Ça fait c'est maintenant les coups se marie différence chez Annie voilà exactement. Des numéro 2 numéro 2 en numéro 2 na quel jean ça fait le 8 tranquilles en jean numéro 2 et voilà après c'est mon 8 chaude 8 chaude ça fait 8 gratiné les je n'ai allé pour notre la forte et ça va changer. Et bon, après, on a des différents plateaux. Au Chanto, plateau de la marée royale. Pour arriver à cette saison, on a langouste, des camarons à tourner à Carac, c'est saison à Lyon. Et on a commencé et il y a une huître à taper. Ato amin'ny La Rivage tsika spécialité an'zareo zany resaka eny amoron-dranomasina eny. Huître, trondro, crevette. Dia efa nahandray commande zay teo dia ny conseil n'izaho anay zany naka aloha zany zay eto amin'ity tableau ty ohatrany hoe aty ampianarantsika efa hiverina hianatra eo amin'ny petit filet de rouget farci à la tapenade sauce créole nalainy anankiray dia naka zay camaron flambé au pastis
tena jaune aloha à la bouche. Dia naka ihany koa zay a tato amin'ny carte huître spécial numéro 2 a 6. Dia naka huître chaude zany gratiné a. Dia naka crabe de mangrove anankiray. Dia naka crevette rose na 100 grammes. Dia tao amin'ny résistance naka thon fumé poêlé à l'huile tiède. Zay zany no ny commandinay tato amin'ny l'arrivage dia zay toetrandro aty amorontsiraka l'arrivage aty eto Ivato. Marihana fa zareo koa dia manana ny l'arrivage eny Ambondrona ho anareo izay tsy tonga aty Ivato zany dia eny Ambondrona. Dia fanamarihana kely par rapport amin'ilay huître zany manana privilège tsika androany hanandrana an'ilay huître numéro 2 zay tena farak'izay ngeza any Fort-Dauphin no akana azy. Dia misy koa hoe ny gérant zareo zany makany Fort-Dauphin mihitsiny mandeha tôbila 3 jours aller 3 jours retour irécupérena ny huître frais tsara. Dia dao andramana re. Ndao andama le tonga araka le nitenenay teo zany tonga zany le commande nafaranay dia hanandrana an'ity huître chaud ty gratiné zany le izy. Dia voalohany teo amin'ny fiainana no mihinana zany huître gratiné ireny fa d'habitude moa tsika rehefa mihinana huître dia leny amin'ny grand pavois le amin'iny dia sady eto an-tanàtsika manandrana huître gratiné. Dia andramako ohatr'izao zany le izy. Dia lasolo andramatsika. Applique kely prononcé be le iodé le goût iodé an'ilay zany misy sira be. Dia le gratine le eo amboniny ohatrany hoe mofo ny eo amboniny tsy fromage fa mofo. Andramanareo ohatrany hoe pain de mie zany ny eo amboniny gratine azy. Dia original be le goûtny dia zay tena juste le sel sy le pain de mie sy tsisy assaisonnement. Dia anandrana indray tsika zany le huître numéro 2 anisan'ny tena ngeza izy zany raha eto Madagasikara. Huître numéro 2 anandrana le huître numéro 2 amin'izay tsika tena ngeza moa izy zany anisan'ny huître faran'izay ngeza izay lohaniko indray tamin'ity tantara ity. Raha zao atoroko anareo. Dia misy ny sauce vinaigrette. Inona moa kity sauce vinaigrette ity? Trany oignon sy vinaigre.
vinaigre balsamique oignon sy vinaigre balsamique dia hoandramantsika ilay izy a io zany kofoko aloha io zany ilay izy io ilay hoentina iny ilay anatin'ny hoentina dia ity ilay hoanitsika ilay rehefa any amin'ny plage ireny dia asiako vinaigre balsamique assaisonnement zany dia asiako citron kely asiana citron kely ndao raha hoe io debe mihitsy an'ilay tsy an'ilay tsara be frais garder an'ilay fraîcheur an'ilay hoentina dia toizantsika ny fanandramana reto zany ilay huître numéro 2 farak'izay ngeza indrindra tao zany reto nalainay reto dia eto ambonin'ilay assiette misy crevette rose ato dia io ny accompagnement citron dia miaraka amin'ny mayonnaise dia eo akaikiny indray koa misy crabe de mangrove araka ny hitantsika izao misy atody ilay izy dia hoandramantsika dao zany io dia toizakely indray ilay fihinanana ilay huître anankiray fotsiny aloha ka doanao anareo tia dia eto angenareo ngeza mihitsy ity ao ohatran'ilay Mr Bean ilay atao ohatr'izao mampatanjaka hono tony huître tony dia anandranandraitsika ilay crevette rose ilay crevette rose moa zany ohatr'izao ny paoziny dia rose araka ilay rose nanarany iny mihitsiny izy cala rose dia andramantsika crevette sy mayonnaise zany anisany classique na gastronomie zany ity zany andramantsika ina crevette zoky voasan'ny papa ao misy saosy raha asiana saosy dia nandranandraitsika zany any crabe hitanareo ty ilay crabe de mangrove ity zany kokana crabe sarina crabe ty dia ny ao anatiny zao zany ilay izy misy atodiny io dia iny mihitsy ilay hoanitsika ao anatiny dia malatsika ilay atodiny mariana moa zany fa entrée daholo ilay izy mangatsiaka ilay zavatra hohaninao eto manahirana kely sara moa zany faly be zany mahitana amin'ny nina zavatra exceptionnel loatra zao misy tsara be na assaisonnement ilay izy misy ohatrany tosy masale kely eo de zay ohatrany tena hitako hoe original be dia asiako citron kely dia asiako ty ilay atody dia asiako maillot kely tsara be lesy nasiako an'ilay citron teo dia miaraka amin'ilay mayonnaise tsara eo dia zay mbola misy place de crabe tianareo andramako sa tsy tianareo andramako
dia andramako indray ilay passe de crabe zao ilay hoe tena misafotifoty zay tia ilay passe de crabe marina moa zany fa tsy manto itony zavatra hohaniko tony a fa dia misy efa nampangotrahana kely daholo ankoatran'ilay huître bien sûr le crabe efa nampangotrahana kely a dia le crevette koa nampangotrahana ça va, merci beaucoup. Eto indray zany zao a hiditra amin'ilay thon fumé a sy pomme à l'huile froide dia avy ilay safotifoty kely teo tsika dia anasa tanana kely atao amin'ity rince doigt ny fiantsoana azy dia anandrana amin'izay tsika le thon fumé ny zavatra hitako ato misy basilique ty feuille de basilique nendasina feuille de tomate nendasina dia thym dia eto misy be rose dia à l'huile froide zany ilay izy masana tamin'ny menaka mangatsiaka tsy dia tena hoe mamay be ohatran'ny frity zany dia manome zavatra fotsifotsy ohatr' izao dia andramako sady aloha ty parfait ny cuisson les pommes de terre tantariko andraho kely raha ohatra ka nandrahoana tamin'ny rano ilay izy dia matsakotsako ohatrany hoe pasapasaka fa ilay izy tsy mipasapasaka fa malefaka tsara ohatrany hoe malama dia tsy makaleo izy zany dia nampiarahantsika amin'ilay thon fumé moa izy teo ty le thon fumé tanareo ty dia tena thon fumé fumé be raha mandeha amin'izao le thon fumé dia somary misimisy zay nga mahatonga anazy hoe accompagné tsara amin'ity dia andramako miaraka izy rehetrarehetra zao zany nanaovantsika azy ty asitsika le thon fumé dia le pomme de terre tonga dia allégé be le sel amin'le thon ny fumé moa zany normal satria fumé dia misy sira dia ampiarahana amin'le pomme de terre ilay izy dia asiana citron kely tena tonga dia tsara be mélange tsara be ity dia vao maika moa tsindrin'le be rose miaraka aminy raso ange atoroko anareo hoe eto angenareo ty zany miaraka amin'le be rose ty le thon ty le anina asitsika be rose kely dia amaranako azy asiko kely citron amboniny tsy mihina vorona citron tsika asorona vorona citron harmonieux be le plat vao miaraka amin'ireo rehetrarehetra ao anay sy Tiffany indray zany zao manandrana fa idina zany efa nanandrana teo dia tenjakana bisy fa saika lany daholo le izy dia tia ny andramantsika voalohany ny anarany petit filet de rouget farci à la tapenade sauce créole dia le tapenade zany la sauce eoko anareo io anatin'le tsy haiko natazanareo io anatin'le petit filet de rouget io dia ny accompagnement légumes sauté dia misy sauce créole zany tia le sauce créole Wow! dia to dia présenté koa ny Tiffany dia amin'izay sady miara-mihinana izay mianaka tianeny Tiffany tia ny antsoina hoe camaron flambé au pastis
dia vidin'ity 40 000 ariary dia misy sauce à côté dia ity moa zany ny accompagnement misy salade ohatran'izao salade dia vetivety dia ity anaty ty petit filet ty 28 000 ariary ny vidiny dia andramantsika inona le tapenady ao anatiny. Dia nanamboana anazy ty efa hoan'ny Tiffany ty le camaron ohatran'izao grillé flambé au pastis ararako les sauces eo ambonin'le camaron flambé au pastis misofina toaka kely izy tsara be ohatry marikivokivy le izy dia matsiro ohatran'ny hoe saosy tomate tsy tapa-kevitra zany nefa tsara be ohatran'izao dia alohan'ny hinanana an'ilay rouget andramakety thon fumé ty lazainy hoe tsara be le izy dia tehinana be mahery vaika le thon fofony fotsiny dia masika hoe misy fofona ramasina tsara be izy tsy tena masaka be fa tsara be ohatran'ny hoe métis tartare zany fa grillé dia eny be le feon'le grillé tsiron'le grillé manaraka mbola mitoy ny dégustation misy an'ity mofo dipaina ity zany dia tsy aritro mihitsy tsara feo be le mofo dipaina dia azo kosaina be ny tsiro mikarepoka be dia misy beurre eo akaikiny dia andramantsika indray aloha ity tena tsy maintsy andramana fa tsy mety ohatr'izao mikarepoka be le izy mikarepoka be le ivelany dia misy nofosana tsara le ao anatiny fa tsy ohatran'ilay mofo mora vidy regny tsara be na mofo indrindra ndamy fa tsara be bon ela nandrana le petit filet amin'izay tsika farany fa tsy nikely indrindra misy tapenade andramantsika zany hoe tapenade ao anaty petit filet rouge fijerenao dia le sauce créole sur fa tsy araraka eo amboniny raha tiana zao dia nandramana aloha le sauce créole misy aloha andramana le sauce créole ho an'la ty sauce ty réduction le petit filet misy tirona trondro be le izy dia ohatran'le sauce voatabia reny dia misy tsiro mikarepoka be ao anatiny misy ciboulette tsara be le sauce na le sauce amin'izao fotsiny hohanina amin'ny mofo dia efa matsiro be andramantsika amin'izay ty tatary ty iny moa zany izy fa nifokatra ny vavany ohatran'izao misy anankiray mihinsy manantena fa filet zany tsisy taolana intsony avakeo ny tsiron'ilay tapenade zany toetra hoe misy iodé be le izy fa tsy zay fa matsiro tsara milanao ohatran'ilay anatina trondro eny fa version matsiro tsy mangidy mihitsy tsara be dia andramantsika le accompagnement misy haricot vert carotte courgette
Brocoli, hein. Tiens, toi, il lève qui souffle. Elle lève rien, hein, Dieu. Là, un autre carotte. Parfait pissenlit. Assaisonnement, né? Limite assaisonné amin'ny atony. Tsy be sira mihitsy ilay izy nefa matsiro. Ty zany a tena tiako be. Dia ty saosy créole ty tena découverte hafa mihitsy fa tsara be. Ohatra hoe misy trondro mikarepoka mendy be zany ao anatiny. Rehefa mihinana anazy dia tsara be. Dia zay rehetra ny anjarako saotra anareo. Olha sigue mena mena, onini marari umaya. Sigue mena mena, onini marari umaya. Manda suguni la belela ya, onini marari umaya. Manda suguni la beleza ma, onini marari umaya. Manda suguni la belela ya, onini marari umaya. Manda suguni la belela, onini marari. Olha sigue futi futi, onini marari umaya. Sigue futi futi. Rehefa nandalo moa zany ny cyclone dia zaho sisa no navelany a. Raha saotsako anareo fa nisy rafale zany nandalo teo dia Tiffany moa zany farany any amin'ny rano ilay izy. Dia zay ny aventure anay tato amin'ny l'arrivage Ivato. Dia raha rivotsika mameny no cadre tao amin'ny l'arrivage eny Ivato. L'arrivage mariana fa bar à huîtres sy brasserie. Télé. Une autre 4, 5, 9,25 sur 10. 9,25 sur 10. Tsara ny eo amin'ny l'arrivage toerana classe kely chill ambiance somary bistrot izy style bistrot zany dia misy canapé chaise ao dia misy canapé chaise dia le ino moa izy ty le jiro somary maizimaizina kely ambiance somary mazava maizina zany ohatra hoe le ohatra ny hoe toerana le fanaovana biso reny dia le hoe hitatsita zany ai bistrot e Sortia de Gianotti service ny notre service atao amin'ny l'arrivage dia omenay 9 sur 10 9 sur 10 no tao amin'ny l'arrivage serviable be zareo manampy tsara tsy milantany sady miandry tsara izy hoe interactive tsara zany izy dia miambina tsara anao izy hoe sao dia misy zavatra ilaina ohatra zany dia le tsy mila anontaniana moa zany tonga dia hazavainy hoe inona ny spécialité an'zareo dia inona avy ny zavatra ataon'zareo dia inona miproposeny sy ohatrany. dia coupe-tanana kely ho an'ny madame Gabrielle Dermont coupe-tanana zay nandrainay tao tena tsara be ny service dia coucou ihany koa ho an'ny madame Olga Andriniana madame Olga izy moa zany tsy tao fa izy zany manaraka anay dia coucou fa enay ny afatra. Sortia de notre sakafo tao amin'ny l'arrivage. Ny notre sakafo tao amin'ny l'arrivage zany dia 9 sur 10 9 sur 10 hita mihitsy ny ao anatin'le plat hoe misy recherche hoe calculé zareo ty sy ty miaraka fa mila tiavina le izy zany sélectif be le izy mila tia huître ohatra hoe za zao tsy tia huître dia tsy hinana huître mihitsy ny na mafana no mangatsika fa arakarak'ilay olona zany mila tiavina le izy dia andramanao dia zay tanysainay anareo na ny plan nalainay tao amin'ny l'arrivage arak'izany so hito daholo zany no lalainay teo mazava ho azy naka zay zany plateau de la mer tsy maintsy misy huître ny spécialité an'zareo miady amin'ny spécialité any dia ny huître dia nak'izay huître numéro 2 arak'le hitanareo tamin'ny vidéo moa fanazavany madame Gabrielle numéro 2 huître numéro 2 ngeza indrindra dia plus miakatra ny 4 zany kely indrindra numéro 1 zany vao ngeda
kely dia ngeda le huître fa raha vao ngeda le numéro 1 dia kely le huître. Tao anatin'le plateau de la mer zany a nisy a huître numéro 2 anakenina izay huître ngeza indrindra dia nisy crabe de mangrove. Vidin'le huître dinidina le 6 huître numéro 2 dia 30 000 ariary vidiny. dia ny pièce anankiray ana crabe de mangrove somary ngezangeza le crabe io a dia fenao todiny araka hitanareo tamin'ny vidéo teo a 20 000 ariary ny pièce a dia ny crevette rose Crevette rose 100 grammes dia 16 000 ariary 100 grammes tamin'ny crevette dia iny rose. rehetra iny tanatina plateau anankiray daholo. Dia akoatran'izay naka koa zay en entrée thon fumé pomme à l'huile tiède. L'huile tiède zany pour ne pas dire hoe huile mangatsiaka. Oui. Dia le thon fumé aloha zany za tena tia satria natana tômobile efa tonga tany an-trano efa avy mibotsy nify mbola ihany le thon fumé. Dia le huile tiède zany anaovana le cuisson les pommes dia tsy mipasapasaka le izy fa misy cuisson ohatra somary moelleux masaka nefa mistambatra foana les pommes dia 16 000 ariary vidiny. 16 000 ariary dia avy eo zay naka tome résistance petit filet de rouget farci à la tapenade sauce créole zay 28 000 ariary ny vidiny. Coup de cœur salamo zany le sauce créole. Cœur le sauce créole satria mampatsiaro ny avy any Maurice sy ny nosy rehetra manodidina antsika tena tsara. Hitanareo anatin'le sauce créole ohatra ny hoe misy trondro nendasiny zany dia mikarepoka be le trondro dia nao le saosy voatabia sy tongolo dia misy ciboulette kely eny tsefatsefany eny dia zay sady coup de cœur koa fa misy si bémol kely mba apetrako tsara ohatriny snacké le trondro zany le filet de rouget le face ilany zany tsara be ohatriny nataonareo mikarepoka tsara hoe snacké dia amin'izay mba moelleux ny ao anatiny dia mahafinaritra be. Dia ny résistance anankiray nalainay nisy koa ny camaron flambé au pastis. Camaron anaky firy moa izy teo aky nakiroa telo camaron anaky telo zany le izy dia nisy sauce à côté sauce pastis somary aigre somary marikivokivy kely zay ohatra le sauce dia 40 000 ariary io plat io anisan'ny tsara koa izy io. Dia flambé au pastis le izy zany somary misy amin'ny farany misy tsirona toaka kely zany. Kopatanana ho anareo miondana pastis dia vidin'io camaron io 40 000 ariary. Dia manaraka naka koa zay huître chaude numéro 3 dia ny vidin'le huître chaude anakenina ny ao anatiny gratiné 18 000 ariary. 18 000 ariary zay voaninana teo amin'ny fiainako zany huître chaude zany ny gratiné le izy dia tsara le izy fa hitako hoe tao amin'le panure zany somary surpris kely fa zaza tao amin'le gratiné dia maheno hoe gratiné dia nahita hoe teo amboniny ohatrany hoe neveriko hoe fromage aika le izy tsy fromage fa ohatrany hoe crouton de pain ohatrany hoe pain de mie somary nisy niemetena dia teo amboniny teo dia ohatrany hoe fromage râpé reny teo amboniny dia iny zany somary nandisy farantenana kely anahy ihany. Iny zany falantsarana koa azo atao hoe fromage. Dia kopatanana ho an'le mofo nisy mofo zany tao anatin'ny accompagnement mofo tsara be fait maison mofo ny zareo dia mikarepoka be le ivelany dia le ao anatiny misy hohanina tsara dia miaraka amin'le beurre le izy lany daholo laniko daholo le mofo rehetra atao. Dia kopatanana koa an'le salady. Le salade accompagnement le camaron zany flambé au pastis tena tsara be le saosina salady aigre douce le izy misy mamy kely nefa marikivy tsara dia tsara be mihitsiny. Dia zay sakafo dia zay aventurenay atao amin'ny l'arrivage eny Ivato misy azy bar à huître brasserie dia saotra betsaka ho anareo abonné anay rehetrarehetra efa mananika efa kely sisitsika dia 40 000 indray
dia misaotra indrindra misaotra makasitraka makatelona oela velona antsika rehetra na any amin'ny youtube any amin'ny facebook Any amin'ny any instagram dia misaotra toko makasitraka dia mbola mampatsiahnareo any amin'ny faritra rehetra fa efa ho avy ny DLS family efa manomakoman'izay satria efa misokatra lalany. bye bye Funaka.